Karakotondra vao tsy fezo sarobidy mpitakasy neto anivon'ny asan'ny zazamanga sady mpitsabo neti-parazana. Miarahaba nareo izay manaraka an'izao horonan-tsary zao. Androany tsika dia resaka ny atao hoe tsatoka na ny blokazy izay mahazo ny olona anankiray. Inona marina moa io tsatoka io? Izy io dia anisan'ny mosavy na ody ratsy ataon'ireo olona tsy tia, ireo olona mpakahala, indrindra ihany konkoa rehefa valo mba hoentina hanimbana ny olona anankiray. Alalan'ny sary no anaovany azy na mety amin'ny alalan'ny anarana, daty nahaterahana, mety amin'ny alalan'ny akanjo na amin'ny alalan'ny aloka, zany hoe efa mahita fomba izay ampidirana ny herin'ny ratsy izay hoentiny hanimba izy dia afaka manimba ny olona anankiray. Rehefa tratran'ny vorika na ny tsatoka ny olona anankiray dia miteraka fihorontanana, ara-batana, ara-pahasalamana ary ara-piainana. Zavatra mila atao rehefa tratran'io dia ny fiarovan-tena ihany. Mila miaro vatana ianao amin'ny alalan'ireo fanahy mba tsy ho tratran'ny zavatra ratsy na ireo hery ratsy izay hoentin'ireo fanahy-mpisopatra. Marihana eto aloha fa tsy ny fomban-drazana izay manompo an'ireo fanahy tsara no fanatanteraka ny atao hoe fanahy ratsy na ny tsatoka na ny mosavy, fa ireo olona izay nandova ratsy, ireo olona mpilalao fanahy ratsy sy mivazimba sopatra, ary indrindra ihany konkoa ireo olona mpitoka eny amin'ny toerana misy fanahy ratsy no manatanteraka an'izy ireny. Ka mba ahafahana miady sy mandresy an'izy ireo zany dia mampiasa an'ilay fomban-drazana tsika izay mampiasa an'ireo fanahy tsara, fanahin'ireo razambe izay hoentina miaro vatana. Betsaka ny olona matoky tena hoe izay tsy andeharany zavatra ratsy zany fa izay no mivavaka, izay manompo an'Andriamanitra fa tadidio, fa ireo fanahy ratsy anie dia zavatra nohariana ihany izy ireny ary nivadika lasa manimba antsika zanak'olombelona. Ka araka ny fitenenana hoe Andriamanitra tsy miaha an'izay tsy miaha ny tenany, ka izay ny antony hiarovanao ny tenanao mba ahafahanao mandresy an'ilay fanahy ratsy. Be da be ny olona manantena hoe izay efa mivavaka dia tsy ho azo ny zavatra ratsy, nefa tadidio fa tampoka tsy mahalala izy ny fitenenana. Ary betsaka ireo olona matoky tena tonga manatona ny trano fitsaboana ohatran'izao satria efa mikorotana ny fiainana, efa mahay simba ny fahasalamana, izay vao tonga saina hoe misy zavatra tsy milamina, misy mosavy, misy vorika nataon'olona. Ka izay no tiako hambara hoe ilaina ny vavaka nefa arovy ihany konkoa ny tenanao, satria ny fomban-drazana, ny fiarovan-tena tsy zavatra ratsy fa izy ireo dia nataon'Andriamanitra mba ho fitaovana ahafahantsika miaro tena, ahafahantsika miaro vatana, satria zavaboary no arian'Andriamanitra. Ary ireo fanahy izay mipetraka aminay ireo dia zavaboarin'Andriamanitra ireo. Ireo dia tsy Andriamanitra fa zavaboary no ariana izay mitovy amintsika zanak'olombelona, nefa izy manana hery lavitra ny antsika olombelona izay afaka mifanampy amintsika.